antsika eto Thomas rasy ny manodidina vahao ny oloko vahao ny ianao varina manaratsy io olona maro ngeny efa manomboka tahin'Andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao varina manaratsy io tino maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny arekiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverin-dalana ary reraka amin'ny fanomponan'Andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tadidihoary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21 janvier ho avy izao samy amin'ny 5 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vaoniloko paradise teo aloha apitan'ny bazary may ankiriry hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala avy any Antananarivo ho hitanao ny herin'Andriamanitra ho hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amialantsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao vahao vahao amin'ny fofeno fifaliana indray no iarabako antsika menakavy amin'ny ity fotoana nio mahafinaritra dia mahafinaritra ity andray lesona lehibe tsika satria mba hanokana programme mbavaka lehibe tsika amin'ny sabotsy ho avy izao mitoy amin'ny volana février iny dia anokana fotoana lehibe tsika zay anaovantsika vavaka manokana amin'izany atao fifoazam-panahy zany fifoazam-panahy ary diratsika amina resaka hoe délivrance ihany koa misy tenin'Andriamanitra anankiray mahafinaritra be ty atao amin'ny Efesiana toko fahadimy Efesiana toko fahadimy andin'ny fefatra ambin'ny folo manao hoe koa izany no ilazany hoe mifoaza ianao zay matory ary mitsangana amin'ny maty dia hampazavanao Kristy mifoaza ianao zay matory ary mitsangana amin'ny maty dia hampazavanao Kristy miresaka olona matory ny Baiboly eto amin'ny olona matory ary miresaka amin'ny olona maty miresaka amin'ny olona matory ary miresaka amin'ny olona maty ny tena problème amin'izao vanim-potoana iainantsika zao ry mpino ry kristianina malala isany dia ny fahafatesana ara-panahy na ny hoe torimaso ara-panahy inona no fiantraikan'izany eo amin'ny fiainantsika ny fiantraikan'izany dia raha mamakitsika tantara anankiray izay atao amin'ny mpanjaka faharoa dia tsy izy akory fa mpanjaka faharoa toko fahenina mitantara eo amin'ny andin'ny fefatra ambin'ny folo manao hoe ary dia nampandeha soavaly sy kalesy ary miaramila be hoany izy ka tonga alina ireo ary nanodidina ny tanàna ary rehefa ny fomaraina koa ny zatovon-dehilahyn'Andriamanitra ka nivoaka dia indreo nisy miaramila soavaly ary kalesy manodidina ny tanàna dia hoy ilay zatovy taminy indrisy tompoko ahoana no ataontsika ary hoy Elisa aza matahotra fa ny momba antsika dia be lavitra noho ny momba azy ary Elisa nivavaka hoe Jehova mifona aminao aho ampahirato ny masony mba hahitany ary Jehova nampahiratra ny mason'ilay zatovy ary dia nahita izy ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy afo manodidina any Elisa inona ny tena olan'ny mpivavaka amin'izao fotoana izao ny tena olan'ny mpivavaka amin'izao fotoana izao dia ny fandresena ao ambadika ao ny vahaolana ao ambadika ao Andriamanitra efa ao ambadika ao ny anjelin'Andriamanitra ao ambadika ao ny zavatra rehetrarehetra ao ambadika ao fa rehefa matory ny olona iray
matory ny olona anairay ary ny olona matory ny tovizana dia izao mikipy daholo amin'ny maso. Ny olona matory ny tovizana dia izao tsy mahita na inona na inona. Ny olona matory tsy mahatsapa na inona na inona. Ary raha mahatsapa ary izy dia manofy fotsiny. Zany ny olona matory manofy nazy vola ray baoritra be, manofy ninana trondro tsara be, tilapia be da be, nanofy ny taingina roplanina, manofy nanidina, nanofy tonga tany a Paris, tany a France, manofy. Zany ny olona matory. Nofy fa tsy réel, nofy fa tsy tena izy. Zany ny olona matory, tsy le zavatra tena izy fa manofy. Ary dia zany problème napino maro sy mivavaka maro amin'izao fotoana izao. Ny vavaka ho ataontsika amin'ny sabotsy ho avy izao ry havana, dia vavaka isika hangataka zany atao fifohazam-panahy, fifohazam-panahy. Ampahiratra ny masom-panahintsika, ampiseho, ahitanao ny zavatra tena izy, inona ny tena izy, inona ny tena réalité, inona ny tena marina. Raha mijery an'ity tantara eto ampanjaka faharotoko fahinana ity tsika dia izao nodidinina miaramila ny fahavalo Elisa mpaminany miaraka tamin'ilay zatoviny, le zatovolahy miaraka taminy. Nodidinina miaramila ny Siria, miaramila ny mpanjaka ny Siria nanodidina azy teo, miaramila ny fahavalo ary isambotra ny Elisa. Satria Elisa dia nanelingelina ny stratégiany, nanelingelina ny zavatra maro isan-karazany Elisa, nanelingelina ny lalany Elisa, nanelingelina ny fomba fiadiny Elisa. Dia zao ny tao an-tsainy hoe samborina Elisa. Dia vao mipaikany tamin'ny 5 maraina tanoana, tamin'ny 5 sasany maraina, nanokatra varavarakely Gehazy, zatoviny Elisa, nanokatra ny varavarakely. Dia tonga dia sady natahotra ny taitra. Ahoana ny ataontsika ary mpaminany Elisa? Feno miaramila ny fahavalo, feno miaramila ny Siriana, ao ivelany ao amanjatony. Ny nahavariana dia izao, hoy izy Elisa amin'ny 2:40, ary hoy Elisa, aza matahotra fa ny momba antsika dia be lavitra ny momba azy. Aza matahotra fa momba antsika dia be lavitra ny momba azy. Ary Elisa nivavaka hoe, Jehova o nifona aminao aho, ampahirato ny masony mba hahitany. Ary Jehova nampahiratra ny mason'ilay zatovo ary dia nahita izy. Ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy afo manodidina any Elisa. Halleluja. Jerinao le vahaolana, natahotra le zatovo ary niororo hoe tena maty tsika androany, feno fahavalo tsika, feno miaramila isambotra tsika, aiza ny tany ele. Zay ny problème n'ity zatovo ity, zay ny problème ny Gehazy. Fa ny problème ny Elisa tsy zay. Problème ny Elisa dia hoe le zalahy ty matory atoandro, le zalahy ty tsy mifo, le zalahy ty tsy mahita ny masony, tsy mahita ny mason'le zalahy io. Noho izany ny vavaka nataony Elisa dia hoe tompo ampahirato ny masony mba hahitany. Dia nampahiratany Jehova ny mason'le zatovolahy ty, dia niverina fandroana izy, nanokatra ny varavarana kely, dia nahita indray izy fa feno anjely, feno kalesy afo manodidina azy, feno soavaly, anjely avy any an-danitra manodidina azy miaro azy. Fantatra Elisa tsara ny problème. Fa ny problème tsy le miaramila ny Siriana, tsy le miaramila Siriana zay nanodidina azy, tsy any le olana. Fa fantatra Elisa ny tena olana. Atao amin'ny mason'le zalahy ty, atao amin'ny mason'le zalahy ty tsy mahita, mason'le zalahy ty ny pahana, le zalahy ty ny matory atoandro, io no tsy mifo, matory le rangaty io izy. Ka nangatahany Eli tsy ny ampanjavona n'le fahavalo ao ambany ao, nangatahany Elisa tsy le atonga an'ireo fahavalo reo latsahana amin'ny varatra, tsy ny atonga an'ireo fahavalo reo maty, hovonona ho faty. Nangatahany Elisa tsy nangataka izy hoe asio fiarovana zay na zososy zao, fa nangatahany Elisa dia zao tompo ampahirato amin'ny masony. I Gehazy nahita
olana goavana avy amin'ny fahavalo fa mahery ny fahavalo beda be ny fahavalo matanjaka ny vavalo isambotra ny vavalo Elisany raiky kosa nahita fa ny olana tsy amin'ireo fahavalo reo fa ato amin'ny Gehazy ato amin'le zatovolahy miaraka aminy rahalasina vavy malala ny olana de tsy amin'io zavatra hitanao io zay ny iverinao fa olana fa ny olana atao amin'ny masom-panahanao atao amin'ny masom-panahanao any ka matory ianao reraka ianao maty ny ara-panahanao de tsy mahita na inona fa tsy problème tsy mahita fa tsy trosa tsy mahita fa tsy korota-tokatrano korotana tsy mahita fa tsy aretina tsy mahita fa tsy vady maditra tsy mahita fa tsy zanaka maditra tsy mahita fa tsy zavatra ohatrany ny hitanao olana ny hitanao problème mavesatra ny hitanao olona manenjika no hitanao olona manala baraka anao no hitanao olona manapotika anao no hitanao olona miady aminao no hitanao sany ny hitatsika rehefa mbola matory ara-panatsika maty ara-panahy fa rehefa manomboka mifoy ianao de manomboka mahita fa misy anjely maro manodidina anao rehefa mifony olona de tsy mahita problème fa mahita vahaolana rehefa mifony ara-panahiny olona de tsy mahita ny fahavalo tsony izy fa anjelin'Andriamanitra miaro azy rehefa mifony ara-panahiny olona de tsy mahita tsony izy hoe boka ny trosapotiky ny fantsana fa manoko mahita vahaolana izy vahaolana rehefa manomboka misokatra ny masom-panahiny de tsy mahita cancer tsony izy tsy mahita diabète tsy mahita tension fa mahita fanasitranana mahita fahavelomana tsy mahita fasana tsony izy tsy mahita fasana intsony fa mahita fahagagana ary mahita fanasitranana manomboka eo izy de mahita zavatra miova ny fijeriny tsy mahita ny vadiny mamilava tsony fa manomboka mahita ny vadiny mandeha mivavaka mitory teny mijoro vavolombelona ny vavaka atao amin'ny sabotsy ho avy izao ry havana de ny atongavan'izay fifoazam-panahy zay any anatinao atonga ny fifoazam-panahy hiditra any anatinao ifony ara-panahinao ary anomboka hita ny masonao fa eo ny afetseny devoly voalohany ny tena problème satana de zao ianao mahita ny masonao ary ianao mahiratra amin'ny masom-panahinao zany ny problème amin'ny devoly voalohany ianao mahita ny masonao ary zay natonga ny Elisa nivavaka tsy nivavaka ampanjavona ny fahavalo tsy nivavaka ampandositra ny fahavalo tsy nivavaka Elisa tonga ny fahavalo reo olona tsahavaratra fa nivavaka Elisa ho an'le zatovo ny pararitra tato ho an'le mpino ho an'le mpanompon'Andriamanitra tompo ampahirato ny masony mba hitany ampahirato ny masony mba hitany ka ianao raha nabavy ny mila mihiratra amin'ny masonao ianao raha lany mila mahita ny masonao misy zavatra efa ataon'ny tompo ambadika ao fa takonany devoly masonao tsy ahitan'io any ka rehefa takonany devoly masonao de tsy mahita fa tsy problème ny hitanao fahavalo fahantrana aretina ozina zany hitanao amin'ny sabotsy avy izao anao délivrance tika hiala ny fanahy manarona anao hiala ny hery manarona anao hiratra amin'ny masonao de anomboka hita hiratra amin'ny masonao de anomboka tsapy ianao ahita ianao ahita ianao ahita ianao ahita kana de mbola teo aza io any rehefa mijery ny toy an'io ianao ilay fahavalo teo ihany le miaramila siriana teo ihany fa nafinaritra de zao nataon'Andriamanitra nanjabenareo ary tsy nahita nataon'Andriamanitra tsy nahita reo ary de inona zavatra nafinaritra Elisa indray no contrôler azy niaraka tamin'ny anjelin'Andriamanitra Elisa indray no contrôler azy de nireo anjely reo le anjely hitan'ireo Elisa reo no nitondra azy nakany amin'ny mpanjaka de mibabona tany reo fahavalo hiratra ny amin'ny masom-panahana ndao naraka indray fijorona vavolombelona tsika iza ny anaranao ny anabavy Alléluia. iza ny anaranao Ny anarako de Omega ny anarako. ina zavatra tsapanao teo Za zany efa ela mihitsy za zany manaka ny zanaka maditra de marary foana ny foko de veo za nisy taonany aho afa-jaja
de zaho afa-jaza io zany a vokatsy le retim-po de afa-jaza de anatin'ny kiboko voatsela misy zavatra mandehandeha ohatrany bibilava amin'ny bilibiliko de za zany tsy matafivavaka tsony na asan'Andriamanitra fa tsy vitako tsony iny araka hoa de sosy ny ara-panahiko sy efa tady simba tena potika mihitsy ny ara-panahiko de tamivavaka tamin'ny larobia teo igny a de nisy zavatra mandehandeha anaty kiboko a de nidelivrena teo iny za tazomy satria ty tanako ty mivody de mangosikosiko de nidelivreny pasteur Ertiny igny a to de nandoa za de to de ravela ohatrany lamban'io vehivavy io nifoaka tamin'ny lohaloako oviny tamin'ny alarobia Nivoaka raha be tonga de ravela ohatrany io anatin'ny lohako de Jesosy ina dikanyty fa vao afaka io raha io voaka taiza tamin'ny lohanao za mandoa tonga de ravela Ay, voaka mandoa. ny lohako ohatran'io lamban'io vehivavy melamela io le rano voaka tamin'ny lohako tonga de ravela enao mihitsy delivrena to tamin'ny larobia delivena teto tamin'ny alakamisy le amin'ny roa ambin'ny folo atoandro Jesosy satria zany Jesosy ina loatra Jesosy mahatonga ny problemako amin'ny zanako reto a fa misy dikany io Jesosy kay zany a famisaviana fantarako le izy de nanahoana ny kibonao de io kiboko ngengeda be teo ohatran'olo bevoka za taon'olo bevoka foana e ngeza be mihitsy teo ia geza be ohatrany bevoka io mihitsy ianao kiboko tamin'ny herinandro za zany mbola zany antanin'olo anao me bevoka foana zaho efa tsy ianao bevoka tamin'ny herinandro zany mbola be ny kibonao ia ngeda be kiboko a fa zao za hitanareo angambany kiboko na olona Alleluia! tsy ngeda be ohatran'io kiboko fa raha velona ohatran'io mihitsy nivoaka tamin'ny lohako tamin'ny elaka misy a voninahitran'i Jesosy fa mevana aho tsy ohatrany teo fa tsisy zavatra mihetsika tsony anatin'ny kiboko tsisy zavatra mihetsiketsiky atsony tsisy zavatra mihetsika tsony fa teo de nisy zavatra mihetsika de za le ohatra manontany biby le ohatra biby lava teo niala tao ia mihetsika be i de raha le io vonto be teo tonga de niena ia de izy miaigna io fa Nanomboka hitaka eny tamin'ny ohatran'io ngeda be ohatrany bevoka be ny kiboko teo fa De miaina izy nanomboka alakamisy. miaigna izy io orakoraka aleluia mabe de so zaho a isaka amin'ny alina aho te tsy mahavavavaka fa vao tonga am'roa folo ala de tery Jesosy a de tafivavaka za de tonga de fa nderina ny fiaina de enao le nandeha raha iny efa tsy naninona fa tsy reraka tsony aho zao iny fotsiny voaka to de tonga ia to de afaka fa za zao efa matafivavaka amizay za zao am'roa folo a de de tafifoa tsisy raha mandehandeha koa ao ia tsisy raha mandehandeha fa mahery ny Jesosy no sady tsy mahery asan'Andriamanitra za zao a de niverina amin'ny asan'Andriamanitra asifitehaka mafy relatsana bavy maherezy ianao ato ny anabavy ato inona raha nahazo anao teo ninahy zany vavoniko mamofogna de tsy haiko no sinizita koa fa lohako marary anao voasambany tonga eto sa efa tamin'ny heriny tamin'ny heriny za taty nanomboka herinandro anao de sa niany za taty koa enao io koa de nanakory narary vavoninao de matsapa zany za fa mety asa aminahy ny Andriamanitra satria miresaka amin'olona zany za de ratsy tare aby ny olona satria mamofona zany za le miteny de anao vavahana teo nanakory ka de tafikomany be za satria mety niasa mihitsy ny Andriamanitra de manakory le vavoninao zao vavoniko me zany tsy de marary loatra fa bosibosena misy rivotra de manakory izy zao mevamevagna izy amizao ary le fofona ka za amizao mbola tsy maheno tsy maheno anao avasitany anao zay ka asifitehaka mafy nefa io fofona io orianinao foana za maheno ny olona koa maheno za olo de eo foana io fofona io tsy miala aminao io mihitsy io fofona io tsy miala aminao io fofona io de le vavoninao koa marary vavoniko marary anao fofoko e karaha tsy maheno ka tsy maheno asitany anao koa efa tsy maheno zao za zao fa tsy maheno nanomboka tamin'ny herinandro anao tonga teo tamin'ny herinandro de anao tamin'ny herinandro iny efa tsy de nisy an'le fofona mbola eno ka ary amizao ka za amizao fa tsy maheno asifitehaka mampiralatsena bavy tsy miverina tsony io mandrakizay jerenao a isa zovy tsara anaranao take Sandria sandria aiza anao miperaka Tanambo 5 tadidio ty vehivavy ty ho testetsika io ray volana faravahelany tsy miverina tsony za fofona sy aretany zany aman mandrosoa tsara ianao mivavaka fa ho afaka ianao ho hitan'ny tompony fanasitrananao maherezy tainy Jesosy azoviny anaranao ny anabavy fanomezantsoa agnarako akeza mipetraka amin'ny Betania ino raha mahazo anao za vao niditra takeo igny de marary be agnatin'ny kibo karaha hoe amin'ny lalanjazaka agny de tsy rehefa nanomboka nandeha toriteny igny de mandeha mivoaka fogna ary za de ohatrany hoe tsy mandray za am'le tenin'Andriamanitra ary tegna hoe vonona za ankato
dia rehefa nanomboka hoe andeha délivrance dia vao izy pasteur hoe ataovy ambony lohanao ny tananao dia samy mandroaka dia voly dia mbola eniko nararary fa tamin'ny pasteur ny nanomboka nandeha nanao délivrance i pasteur regny dia amin'izao za matsapa maivany. Alléluia. Le aretina taona zany tsy napetraka anao teo. Zay na tonga anao tsy tafapetraka. Tsy tafapetraka. Dia voaka foana ianao. Dia mivoaka foana. Dia marary karakory ohatrany hoe misy raha ivoaka anao. Ohatrany hoe misy raha ivoaka dia ozy izy lera vavy taminah tao hoe mety misy fanahy andeha oziny izy io. Dia rehefa tonga taketo igny me za isaorako ny tompo fa tegna afaka za amin'izao tegna dia tsy hainao misy raha manana koa. Tsy hainiko misy raha manana. Afaka nateraka. Afaka tanteraka. Asivorakoraka aleluia mape. Tena ny eo anilanao mahery marina ny anaran'i Jesosy ty hoe. Sitrany anao ke? Sitrana za amin'ny anarana. Aleluia. Tahiny tompo ianao tsy miverina tsony manak'izay. Mandroso ny anabavy zovy anaranao. Ianta tompo. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Zovy anarana. Fiadananao antsika rehetra. Iza ny anarana moa? Ianta tompo. Ianta. Inona raha nazo anao teo? Za vao niditra teo dia tongotro ty nanidina posy tena tsy afaka nandeha mihitsy. Tongotra sanao? Mitolo aliko. Naninona? Tsy afaka namindra mihitsy na. Fa naninona? Marary fotsiny fa tsy nanomboka hatraminao viny? Za zany tena marina talohan'ny croisade teny collégium nanomboka mivavaka teto. Zay nanomboka nandray décision mivavaka sabata teto. Dia rehefa mivavaka teto aho zany dia rehefa mandohalika za dia marary be foana ny lohalika. Lohalika anao anankiroa reo? Marary be dia niditra teo anao mbola narary be? Mbola narary ny alaposy tetsy nisy sananadana andray anahy dia izy io zany marary foana isan'andro? Nanomboka tamin'izay dia marary foana ny lohalika. Teo firy volana zany zay? Nanomboka croisade teny amin'ny mety efa efa-bolana? Sa dimy volana? Efa-bolana eo ngam. Na marary lohalika anao? Marary lohalika io. Dia marary foana? Vita mandohalika mihitsy a pasteur. Fa za zao nipetraka tafara teo za dia nakariko ohatra zao tamin'ny seza tongotro. Fa niakatra teto fa nandihy be za hitanareo. Aleluia. Mandony io jereko aloha azafady. Dia manakory? Marary tsony. Orakoraka aleluia mapeka. Aleluia. Efa bolana narary. Fijoroana vavolombelona ataoko eto ray volana androany ny didina. Didina inona? Didina kista tamin'ny lamosiko tao. Dia alarobia zay andro zay alohan'ny krismasy. Zoma dia niazakazaka tany am-piangonana koa satria ny vola nangatahako tamin'i Jesosy tamin'ny fandidina ny ampafolo nateriko tary amin'ny Mangarano. Mangarano. Dia tonga tao zany mijaikijaiky be foana ny olona teny hoe tsy mila mandeha ianao fa za tonga dia oska za andeha hivavaka satria Jesosy hoanana sitrana anana nafaka anahako. Za zany le toriteny teo pasteur za tsy nisy fianakaviana na rahaitapona dia anankiray nanampy anahy nanjery anahy fa Jesosy tsy nanary anahy fa varavarankely io zay sy Jesosy mifampijery tamin'ny fandidina. Dia vita soma tsara amin'ny fandidina tsisy ariary amin'ny fianakaviana. Dia manakory ianao zao? Salama tsara. Efa tsy maninako? Tsy manina tsony. Dia tamin'ny azoma tonga teny amin'ny fiangonana teny dia tsy navelan'ny olona hoe andeha dia za tonga teny. Dia ozy ny pasteur mantsy anahy hoe aiza mieritreritra tsony ianao ranabavy hoe marary fa salama ianao zao. Dia netiko izay teny izay dia tsisy mino ny olona hoe nididina raha tsy za no miteny hoe nididina za. Sitrana hafa. Aleluia. Sitrana le kista, sitrana lohalika. Tamin'ny sabotsy teo karakara sakafo manao traiteur ny asako. Efa nanao asan'olona 110 personnes efa vitako izany. Dia ny devoly zany te anala baraka anahy foana. Tsy miverina tsony hoe sitrana fa maherezana anabavy anta. Ota iny tompo. Amen. Amanaraka andray. Mandroso ny anabavy. Azovy anaranao? Germaine ny anarako. Germaine napetraka kaiza me? Ambalamanasy. Ino raha nahazo anao? Raha nahazo anahy zany vozao sy za io voatonga androany satria voasina voatonga voasamba tonga ia za zany marary fo dia malemy tension. Dia tamin'ny alina zany nieritreritra le mareny le tomobile mandeha hoe misy vavaka ery ozy za hoe andeha foana za fa tsisy vola atao frais. Dia ozy akory tonga afaka i me ataoko mandeha. Karakory fandehanao? Karaha nino ataoko inandehako takagny zao. Fa manino? Za zany sady marary fo malemy tongotra anahy dia malemy tension za fa ray taona za zay. Dia efa manao karaha ni foana anao? Ia dia randeha za tonga za tavoaka tonga marindrina ampiraky relax dia nahita raha vavy zay nijery anahy dia nomeny vola 10 000 za nataoko frais. Dia niala posy aketsy aho dia mbola miezaka manao karaha ni fa mbola tsy tafatsangara. Zao za isaorako any Jesosy fa tena afaka amin'ny anaran'i Jesosy. Tena afaka. Ura!
ataoko nandeha tany zao za tena afaka Herintaona mahery anao nakariny sady marary fo za dia marary tension voasambany anao tonga eto niany sambandao za tonga eto misy Andriamanitra velona tsatsy misy Misy. Jesosy mpanazilana zatsy misy Misy. ogaga fianakavianao ahitanao andeha Isaorantsika ny tompo ireo fijoroana vavolombelona rehetrarehetra izay narahantsika teo izay izay no zavatra tena tsapako amin'izao vanim-potoana izao matory ny akamaroan'ny mpino ary dia miprofita ny devolo manararoatra ny devolo satria matory tsika dia manomboka tsy mahititsika afa-tsy olana tsy mahititsika afa-tsy zavatra mafy tsy mahititsika akoatra ny aretina tsy mahita ianao akoatra ny hoe fafambaraka fampitehana faharavana zany ny zavatra hitanao blocage fijaliana ranomaso alahelo fisentona mafy mazo fanilkiliana mazo voadidina olana fa raha voahiratra amin'ny masom-pananao dia tsy ireo tsony no hitanao tsy ireo zavatra mampitomany anao reo tsy ireo zavatra mampalahelo anao reo fa manomboka hita anao ny voninahitr'Andriamanitra sabotsy ho avy izao araky ny efa naverimberiko teo zany dia zay mihitsy aloha no ho ataontsika amin'ity farany volana janvier ity ary idirantsika volana février dia hitsofokontsika amin'ilay teo fifoazam-panahy teny hitsofokontsika eo anatin'izay ilay tena fifoazam-panahy zay ampifo indray ny ara-panahynao hahitanao indray ny voninahitr'Andriamanitra hahitanao indray ny fahalehibiazan'Andriamanitra ka izay vavaka izay no ho ataontsika amin'ny sabotsy ho avy izao 28 janvier eto Ankirihery eto Mangarany 2 za moa fianam-panantena fa anao délivrance tsika anisan'ny tena délivrance ataontsika dia ny amin'ny asan'ny tanana amin'ny zavatra ataon'ny tanantsika satria tena zao vanim-potoana izao tena vanim-potoana fampiororona ataon'ny fahavalo fampiororona ataon'ny devolo mihitsy amin'izao fotoana izao ary ataon'ny devolo zay ampanjambena tonga ny masontsika tsy ahita masonao tsy ahita dia ny zavatra hitanao dia fahoriana ranomaso alahelo fijaliana fisentona tebiteby zany ny hitanao ao anatina kororotana tebiteby any amin'ny fitsarana tena tsy mahita tory amin'ny alina tena hoe ina ny hafarana zany ny hitanao manokatra varavarakely ianao dia ohatra ny geazy mihitsy vao misokatra ny varavarakely maraina dia tonga dia tena le fanontaniana mipetraka izay mihitsy moa ny ataony eto tompoko ahoana no ataontsika ahoana ny ataontsika firifiry amintsika mametraka an'izany fanontaniana zany amin'ny fiainana ahoana ny ataoko inona ny ataoko aiza ny tany ale inona ny zao raha vao matory ny ara-panahy dia tsy maintsy mipetraka zay fanontaniana zay nefa le vahaolana kay efa ao le vonteny fotsiny Elisa vonteny Elisa tompo ampahirato amin'ny masony dia nihiratra amin'ny mason'ilay zatovo dia vao nanokatra amin'ny varavarakely fanondroana izy dia nahita fa reo feno miaramila avy any an-danitra anjeliny lanitra kalesy afo reo feno miaramila ny lanitra manodidina ny tranony vao tonga ny miratra amin'ny masony ay le olana zany tato amin'ny mason'ilay zatovo tsy ny fo le miaramila an'Andriamanitra efa any ny anjery efa ao ihany le kalesy afo manodidina miaro azy efa ao ihany fa saingin'le masona amin'ny tampony ary zany ny problème kristianina maro amin'izao fotoana zao matory ara-panahy le vahaolana efa ao fandresena efa ao Jesosy ao Andriamanitra ao lalana misokatra fa tsy hitany ahoana ny ataontsika fa tsy hitako zany io ny lalany mazava-be io Jesosy efa misokatra la tsy hitako dia tsy mahitatsika ary zany mila délivrance tena hoe analana an'izany torimaso ara-panahy fahajambana ara-panahy zany mahatonga antsika mametsiny an'Andriamanitra zany mahatonga antsika monimonina zany mahatonga antsika miteniteny foana tsy Andriamanitra ny tsy te hita ao Jesosy te anao zavatra Andriamanitra te kiarakaranao izy te anampy anao izy te andray indraikitra ny fiainanao te andray indraikitra ny tokantranonao te andamina zavatra tsy mety fa saingy izao raha vao matory ianao dia tsisy ninina ho hitanao ny tompony hitantsika ho tanterantsika eto Ankirihery
eto amin'ny trano fivahana vaon'oloko ankiriry trano fivahana vaon'oloko paradis ankiriry ampitan'ny bazary mahity eo aloha no misy an'ito toerana ito dia etsy amin'ny trano fivahana vaon'oloko mangarano 2 ihany koa no misy an'io toerana io ambadiky Damascos araky ny fanambarako dia izara roa ny toroteniko amin'ny sabotsy ny tapany voalohany dia tao mangarano zay andeha direct ainy ankiriry ny tapany faharoa indray any ankiriry izy andeha mivantana ihany koa makaty mangarano anao délivrance tsika ary ahitenao ny voninahits'Andriamanitra mametraka mandram-piona mandram-pitafa ny tenako nitondra ny tenin'Andriamanitra sy mivavaka amin'ity fotoana amin'ny asabotsy 28 janvier ity eto Toamasina eto miraro ny fahasoavan'ny tompo taka izay ny travana vaon'oloko eraky tamatavy dia anatanteraka izay vavaka indrindrindra le vavaka momba ny arabola ity hitahiny tompo anao veloma tompo ho antsika eto Toamasina sy ny manodidina vahao ny oloko vahao ny ianao varina manaratsy io olona maro ngeny efa manomboka tahin'Andriamanitra manangana trano mahazo zavatra maro ianao varina manaratsy io tino maro nefa tahin'Andriamanitra sitrana amin'ny aretiny mandray fahasoavana tonga ny fotoana lehibe sy goavana anatanterahana grande délivrance hitondrana mambavaka anireo mpino mpivavaka efa resy kivy mpivavaka mitady heverin-dalana ary reraka amin'ny fanomponan'Andriamanitra tonga ny fotoana ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao ananganana ny finonao andresena ny akivina tadidio ary ny fotoana lehibe sy goavana manomboka ny sabotsy 14 janvier 21 28 janvier ho avy izao samy amin'ny 5 ora maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana vaon'oloko paradise teo aloha apitan'ny bazary may ankiriry hitondra ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra amin'izany ny pasteur Hertina Randriary Malala avy any Antananarivo ho hitanao ny herin'Andriamanitra ho hitanao reo fahasoavana tsy mbola noraisinao hatramin'izay tsy ho amelantsika raha tsy resy ny herin'ny fahavalo ny famosaviana ny oziny ka iova ny fiainanao vahao